Miarahaba tompoko. Miarahaba tsika menakavy amin'ny alalan'izany générique fidiran'ny fikambanana revue biblique isan'ny indray amin'izao fandarana manaraka. Zay tokony fandarana fa 5 any zao iarahantsika zao mankasitraka ny fatokisantsika menakavy amin'ny fiarahana amin'ny revue biblique hatrany. Mitohitsika ao anatiny nandiniana loha hevitra teo aloha manavaka kelitsika io ny mahasamihafa ny antsoina hoe synagogue na eglizy zany synagogienne amin'ny teny tsanainy moa zany na ny tempoly, satria tsy fahaizan'ny olona manavaka ny synagogue sy ny tempoly no mahatonga ny olona ho tsika manana an'le tendance hoe hipetraka eo amin'ny toerany Cohen, mpisorona na mpisorona be na ny levita ny pasteur ny mpampianatra ny tsy haiko aby zany zareo ministère eritreretintsika hoe leader spirituel aty amin'ny plan ecclésiastique na ny fiangonana kristianina zany. Alohan'ny hanazavako kely aloha zany hoe inona indray le antsoina hoe tempoly de zao. Raha namaky ny filazantsara ny jaune toko fa 7 tsika 7 teo aloha teo tamin'ny fandarana teo aloha zany dia hoy ilay vakin'le teny hoe ny mpisorona be no nanontany an Jesosy de ny jiosy ho Jesosy miangona eo amin'ny 20 eny amin'ny synagogue sy eny amin'ny tempoly. De nareo angamba zany malaly fa zany mpisorona be zany de tsy any amin'ny synagogue zany ny miasa. Fa izany mpisorona be zany miasa izy, any amin'ny tempoly zany miasa. Ary any amin'ny testamenta taloha any amin'ny testamenta taloha zay mbola fotoana tsy nampisy ny synagogue na ny fiangonana de tsy nisy pasteur tany, tsy nisy évangéliste tany, tsy nisy mpaminany tao am-piangonana tany. Tao am-piangonana teneko fiangonana kristiana zany église, synagogue, satria tany amin'ny testamenta taloha mbola tsy nisy daholo zany rafy fiangonana zany fa tempoly ny nisy tany amin'ny testamenta taloha. Ka rehefa tempoly ny nisy tany dia iza no mpifian'le tempoly tany? Ny mpisorona be, ny mpisorona, ny levita, zay ny mpifian'ny tempoly tany. Ary aty amin'ny vanim-potoana ny fahasoavana zany, amin'ny vanim-potoanan'i Jesosy Kristy Tompo avy Nazareta, rehefa tonga ny fotoana nampisy ny église, ny synagogue, de rava ve le tempoly, ny foanana ve le tempoly? Mbola teo ihany le tempoly satria any amin'ny tempoly misy rafitra manokana. Raha mpanaraka ny fivavahana hébreu zany ianao na fivavahana judaïsme na fivavahana israélita de misy rafitra manokana amin'ny fiain'ny tempoly ihany reny le atsonay avy eo amin'ny fikambanana revue biblique hoe misy règle cultuelle fitsipika ara-pivavahana mifeh an'izay rafitra ara-pivavahana ao amin'ny tempoly tany amin'ny testamenta taloha zay. Fa ao amin'ny fiangonana kristianina indray ny fetsonay avy eo amin'ny fikambanana revue biblique an'ilay fitsipika amin'ny fe ao indray misy rafitra koa ao fa plan ecclésiastique le mifehy azy ao, plan ecclésiastique. Ny Korintianina 2:14 11-14 eo ka sy ny Efesianina 4 amin'ny akabeany no mame an'ireo hoe inavy ny rafitra tokony misy ao anatin'ny fiangonana kristianina mba tonga ny fiangonana kristianina io ho tonga any an-danitra na ahafantarana hoe fiangonana kristianina tsy mamitaka io fiangonana kristianina io. Le mpitarika ao anatin'le fiangonana kristianina moa zany ny antsika ny tena jerevana. Zany hoe rehefa nisy zany ny fivavahana kristianina na ny fiangonana kristianina na ny fiangonana nazarenianina, rehefa tonga zany Jesosy na ny Mesia na Yesoa na Ehosoa zay antsointsika azy eo, de lasa nisy rafitra anankiroa ny fivavahana tety ambonin'ny tany. Nisy ny rafitra ny tempoly zay ny fepetra ara-pivavahana no mifiazy teo règle cultuelle. Iza ny lehibe an'io izy? Le nanadina an Jesosy le antsoina hoe Kaiafa, lay mpisorona be, zay ny lehibe an'io. Fa tetsy amin'ny ilany zay tsindriko fa isa-tsabata ihany no azo andehanana. Isa-tsabata ihany ny azo andehanana. Nisy ny antsoina hoe synagogue, nisy ny antsoina hoe fiangonana. Tsindriko isa-tsabata ihany ny synagogue no azo andehanana, fiangonana. Ka
Ka isika izany rehefa mandeha any am-piangonana io isan-kalady na isa-tsabata ho azy mivavakalady isan-kalady tsy makany amin'ny tempoly ianao tsy ndraiky fa makany amin'ny sinagoga ny lehibe any amin'ny sinagoga io iza tsy mipisorona be tsy mipisorona tsy ny levita fa misy ny lehibe mifeny tempoly de mipisorona be misy ny lehibe mifeny sinagoga na ny eglizy de iza ny lehibe mifeny sinagoga na ny eglizy izy ao amin'ny filazantsara marika toko 5 misy tantara ain'ny olona rehetra filazantsara marika toko 5 misy tantara ain'ny olona rehetra sakafo kely amin'ny baibolinao marika toko 5 marika toko 5 aintsika rehetra ty tantara ty ijerevantsika kely io izy lehibe ao amin'ny sinagoga satria manjary lasa mipetraka eo amin'ny toeran'le kaoenina ho anna le mpisorona ny mpitondra fivavahana kristianina raha vatsy tsika manavaka an'izay marika toko 5 de ery amin'ny 9:20 ery raha baiboly protestanta no ampiasainao de misy soramandry eo amin'ny 9:21 amin'ny marika toko 5 de ozy le soramandry eo amin'ny marika toko 5 zany 9:21 zay soramandry hoe ny nasitrana an Jesosy ilay vehivavy narary 12 taona sy ny nanangana ny zanaka vaviny Jairo tamin'ny maty izy ty atsona hoe Jairo ty izy io Jairo io raha mamaky tsika ery amin'ny andininy fidireva kely 9:30 marika toko 5 de 9:30 io Jairo io dia mpanapaka ny sinagoga chef de la sinagoga zany mpanapaka ny sinagoga i Jairo tamin'ny andron Jesosy misy mpisorona be iza ny anaran'le mpisorona be Kaiafa ozy tsika eo amin'ny filazantsara ny Jaona toko 20 Kaiafa fa eto amin'ny filazantsara marika toko 5 manomboka eo amin'ny 9:21 de eo amin'ny 9:30 misy lehilahy atsona hoe Jairo io Jairo indray mpitarika ara-pivavahana koa io fa tsy any amin'ny tempoly fa aiza ao amin'ny sinagoga zany hoe am'izao fanompona kristianina zao zany misy rafim-pivavahana anankiroa mazava tsara ny ray rafim-pivavahana any amin'ny tempoly izay ny lehibe any mpisorona be ny ray rafim-pivavahana ao amin'ny sinagoga na ao amin'ny eglizy ny lehibe ao de ny mpanapaka chef de la sinagoga ny any amin'ny sinagoga isa-tsabata ihany ny andiana ny any amin'ny tempoly jerevantsika rehefa avy eo tsy mety zany io fomba fitondratsika ny fiangonana io na io fomba fieverantsika ny eglizy io hoe zay zavatra rehetrarehetra zay rafitra rehetrarehetra natao tany amin'ny tempoly de ataotsika eo amin'ny sinagoga satria na ny lehibe an'ireo fanompony reo ary de anankiroa miavaka tsara raha any amin'ny tempoly ianao no mandeha zay tsy fandehanana isa-tsabata tompoko tsy fandehanana isa-tsabata na isan-kalady raha ny amin'ny tempoly ianao no mandeha de mpisorona be ny lehibe any de ao anatin'io tempoly io ianao zay didy mpisorona be no atao fa tsisy idiran'ny mpanapaka ny sinagoga ohatra ny Jairo zany le pasteur ozy tsika de zay ataon'le mpisorona be zany rehefa le ao amin'le tempoly ianao de ino no tsy maintsy ataonao rehefa le mpisorona be no miteny hoe tsy mahazo miditra tao amin'ny tempoly ianao de tsy maintsy zay le atao ka na i Jairo zay mpanapaka ny sinagoga azy chef de la sinagoga de tsy maintsy manaraka ny tenenin'le Kaiafa mpisorona be rehefa any amin'ny tempoly ianao azonao ve izy fa rehefa any amin'ny sinagoga ndray mivavaka any am-piangonana zany ianao tonga ny andro sabata na andro lahady ho anareo mivavaka lahady zany rehefa tonga ndray ny andro lahady na ny andro sabata ka ny am-piangonana ianao tsy le mpisorona be no mibaiko any fa ry Jairo no mibaiko any le mpanapaka ny sinagoga le chef de la sinagoga raha ny mahazatra atsika zany am'izao vanim-potoana zao de zao le pasteur le mopere le mpampianatra le mpitandrina le loolona le diakona reny mantsy rafitra ao amin'ny eglizy daholo reny fa tsy rafitra ao amin'ny tempoly ny any amin'ny tempoly ny rafitra de mpisorona be le vita zay ihany fa ty amin'ny eglizy na ty amin'ny sinagoga misy rafitra be deaibe hoe misy pasteur ao misy diakona ao misy mpampianatra ao misy apôstôly ao misy loolona ao fa tsisy dorkasy ao aloha tonga de fa tsidiko kely ety
misy rafitra tsisy ao fa foroporontsika fotsiny ao anatin'ny fiangonana kristiana hoe anteo amin'ny fiangonana kristiana mironana an'izao sampan'izao tsy misy samaritana tsara fanazany eo amin'ny eglizy tsisy an'izany eo amin'ny fiangonana kristiana hoe Dorcas tsisy an'izany eo zay tsy ndika tsara satria rehefa biblika tsy dia mamoha sy manala ny zavatra raha baiboly fa misy eo zany reo teneniko anareo reny hoe misy sampana dekona, misy sampana lolona, misy sampana apôstôly, misy sampana mpampianatra, misy sampana evangelista, misy sampana faminany zany misy ao amin'ny eglizy dia iza ny mandrindra an'ireo ao ny chef de la synagogue ny mpitandro zany mandrindra an'ireo ka na tonga ao amin'ny fiangonana kristiana zany na ao amin'ny synagogue le mpisorona be dia tsy zay tiny no atao ao fa tsy maintsy manaraka ny fiapetra apetraka ilay mpanapaka ny synagogue izy le mpitondra an'ilay fiangonana zany fa io le ijairo indray na io le mpanapaka ny synagogue indray rehefa tonga any amin'ny tempoly io hoe ho any amin'ny tempoly izy anatitra fanatitra dia tsy zay tiany ataony atao fa tsy maintsy manaraka ny fiapetra tenen'ny levita sy ny mpisorona be koa izy dia tena sasanangy roa samihafa zany ny fanompona atao ao amin'ny tempoly sy ny fanompona atao ao amin'ny synagogue na ao amin'ny eglizy eklezia ka zava-dozy eo anolohan'ny lenarin'ny lanitra sy ny tany raha hoe miteny zany sanatriany vava ozy jairo hoe zahako ane mpanapaka ny synagogue ka aloha zary mpisorona be anao an'izay tiako atao amin'ny tempoly dia tsy anasa tanana izy sanatriany vava tonga dia hiditsao amin'ny tempoly maty ao no i mpanapaka ny synagogue dia ohatr'izany koa ny mpisorona be tsy mahazo miteny hoe monsieur le mpanapaka ny synagogue chef de la synagogue zany hoe pasteur ozytsika zany na presbytera na episcopo reny zany any amin'ny synagogue reny fa tsy any amin'ny tempoly dia iny koa zany le mpisorona be sanatriany vava hiteny hoe monsieur le episcopo na monsieur le chef de la synagogue na monsieur le pasteur za moa mampisorona be anaka atao am-piangonana aloha zay tiako ataony atao tsy azo atao zany manjary mikorotana le fiangonana kristiana fa misy mpandrindra ao ny mpandrindrany io antsoina hoe chef de la synagogue mpanapaka sasanangy samihafa ka ajanony raha fiangonana teo any an-danitsika ajanony ty mampivadivady zavary ty hoe tamin'ny fandarana teo aloha tsindriko tsara tsy mba aviteny ray olona zany hoe fiangonana kristiana nandananao amin'ny andro sabata nandro alahady hoe tonga ato amin'ny tranon'Andriamanitra tsika na hoe tonga ato amin'ny tempoly masina tsika tsy fiteny zany tsisy an'izany ao anatin'ny soratra masina ny synagoga tsy masina fa inona ny masina tempoly ny masina tranon'Andriamanitra ny masina ka midika an'izay zany le mpanapaka ny synagoga le pasteur le dekona le loholona tsy manana akanjo masina koa io aloha apetratsika tsara ny tantara tsy misy an'izany akanjo masina zany any amin'ny eglizy fa ny misy ny akanjo masina izy any amin'ny tempoly rehefa anao fisoronana le mpisorona be na anao fisoronana le levita na anao fisoronana ny mpisorona dia tsy maintsy manao akanjo masina izy fa tsisy an'izany ao anatin'ny baiboly hoe tonga ny mpanapaka ny synagoga na tonga le pasteur dia lasa misy akanjo masina ao dia misy robe pastoral misy robe spécial ho an'ny diacre misy robe masina ho an'ny loholona dia tsy afaka manao asa ny loholona raha tsy manao le akanjo masina ore olona aiza misy an'izany eo aiza tany amin'ny Israely nisy loholona fitopolona fa tsy nanana akanjo masina zany ny loholona fitopolona fa misy akanjo masina ao amin'ny tempoly ka Jesosy tamin'ny andro nofiny rehefa tonga ny andro sabata dia makany amin'ny tempoly azafady tonga ny andro sabata dia makany amin'ny synagogue dia tsisy akanjo masina any akanjo mendrika no entinany raha tianao zany akanjo mendrika fa raha makany amin'ny tempoly anao no misy zava-masina misy ranomasina any misy tany masina any misy akanjo masina any misy altara masina any ao amin'ny synagogue ao amin'ny eglizy tsy misy altara masina zany na dia vita amin'ny bois de rose ary ipilipitranareo io tsisy an'izany any amin'ny tempoly no misy dia oka zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mivavany Nazareta raha mba tiatsika fiangonana tsy misy fiaketroketronana io dia aloha tompo alana oka ajanona aloha tsy tenenina intsony ny fitenenana hoe masina ny eglizy masina ny synagoga masina ty trano ivavana isaky ny sabata isaky ny lahady na isaky ny fanaovana selelité tsisy an'izany any amin'ny tempoly zany ny marina ka i Jesosy tsindriko tsara raha le Jesosy atao anatin'ny baiboly ny Jesosy enonao fa tsy amoriporona hoe Yesoa Yahosoa hoe maty alarobia maty zoma maty talata dia mamorona fombafomba atao eo fa raha le Jesosy namorona ny fiangonana kristiana no inonao dia io Jesosy io tompo rehefa tonga ny amin'ny sabata io Yesoa io Yahosoa io Mesia io mila makany amin'ny synagogue io amin'ny sabata tsy masina io tsisy an'izany fa any amin'ny tempoly ny masina dia ajanony ty fianaovana ty akanjo masina fa tonga ny amin'ny sabata ty aiza misy an'izany aiza misy eo rehefa tonga ny amin'ny sabata ho any amin'ny synagogue
ahoany amin'ny eglizy dia anaovana ny akanjo masina fa raha hoany amin'ny tempoly ianao raha hoany amin'ny tempoly tsindriko tsara dia zay ianao vao manao akanjo masina raha mpisorona raha levita fa tsisy an'izany hoe comptable ianao andavanandro commerçant ianao andavanandro dia tonga ny andro sabata dia anao akanjo masina satria hoany amin'ny sinagoga ajanony fa manjary mampisy tsy fivavahana marina zany re olona tsy fivavahana marina zany bon mandeha any amin'ny fantaniana manaraka zany tsika hoe any ariana zany mbola avatsika tsara mihitsy ny andraikitra ra-panatatanan'ireo olona mpanapaka ao anatin'ny fiangonana tsy ao anatin'ny tempoly reo fa andeha ho valiko aloha hoe inona zany antsony hoe tempoly aminareo avao amin'ny fikambanana revue biblique zay ka moa manana valy an'izany zay ne tsy manana valy an'izany fa miteny fotsiny hoe ao anatin'ny baiboly tsy misy mot tsy misy tenina ray ary miteny hoe masina ny fiangonana masina ny sinagoga satria ny mpanapaka ny sinagoga ny manapaka any fa ny tempolo ny masina ny tranon'Andriamanitra ny masina ka Jesosy raha Jesosy le namorona ny fiangonana kristianina hoa namorona ny fivavahana nazarenianina le antsonareo Esoa Yahosoa io le antsonareo Mesia de io tsy manaiky io fa tsy maintsy makany amin'ny sinagoga eo amin'ny andro sabata de makany amin'ny tempolo koa izy ndraindray fa tsy forsenareo Jesosy avy Nazareta na ny Mesia na Yahosoa hoe ianao Jesosy ekeo hoe tempolo ty amin'ny andro sabata ty ekeo hoe tempolo ty sinagoga amin'ny andro sabata ty tsisy an'izany bon efa mandeha fotoana ksenradino ndray andao aloha azavainay vetivety zany hoe ahoana zany ny fanazavainay hoe inony ty tempolo ty zao ao amin'ny filazantsarany Luka toko faharoa misy zavatra mitranga tahaka zao filazantsarany Luka toko faharoa amin'ny filazantsarany Luka toko faharoa io tompoko de tsy ndriko tsara fa efa nisy sinagoga tamin'io amin'ny Luka toko faharoa efa nisy sinagoga amin'ny vanim-potoana ny ratana ny filazantsara efatra zany tamin'ny vanim-potoana ny Mesia tety efa nisy sinagoga zay mahatonga azy miteny ao amin'ny Jauna 18 toko fahavalo ambin'ny folo andininy 19 sy andininy 20 hoe tempoly sy ny sinagoga ny tsy maintsy ivorin'ny jiosy rehetra fa tsy rehefa tonga aty Madagasikara de ny gasy rehetra miangona ao amin'ny fiangonana de io fiangonana io ihany ny lasa tempoly de io ihany ny lasa masina satria aty Madagasikara tsisy an'izany tsy fivavahana naorony Jesosy zany zay ho misokatra amin'ny ady hevitra sy amin'ny toko sy andininy mety tsy hitanay rehetra fa raha ny baiboly eo ambany masonay na vakina amin'ny teny grika na vakina amin'ny teny hebreo na vakina amin'ny teny frantsay na vakina amin'ny teny anglisy na vakina amin'ny teny malagasy tsy misy teny miteny an'izany ao hoe le sinagoga ihany ny lasa nivadika tempoly lasa nivadika tranon'Andriamanitra tsisy an'izany sokafo ny baiboly Luka toko faharoa ao amin'ny Luka toko faharoa manomboka eo amin'ny andininy 7:30 manomboka eo amin'ny andininy fa 7:30 tsity Jesosy ndray andro rehefa tsity Jesosy eo amin'ny andininy fa 45 Luka toko faharoa andininy 45 tsity Jesosy rehefa tsisy izy de lasa niverina nakany a Jerosalema ny ray aman-dreniny de rehefa niverina tokony nandeha telony reo ray aman-dreniny reo de indro fa nahita ny Jesosy nijoro sy nitsangana teo amin'ny kianjan'ny tempoly izy miaino ny mpanora-dalàna mpisorona ny mpampianatra eo akianjan'ny tempoly tsy andro sabata tompoko io fa ny Mesia amin'ny andro sabata ny ampiangonana ny mandeha efa miteny aminao koa moa zany fandarana zany zany hoe raha mandeha any ampiangonana amin'ny andro lahady anao zany de misy inona aloha zany fa mbola tsy hidirantsika aloha zany zay de zao ny zavatra nitsanga vakiko am'izay zany ny toko faharoa andininy 48 Luka toko faharoa andininy 48 zao ny zavatra mitsanga ary raha nahita azy izy de talanjona ka hoy ny reniny taminy anaka nahoana nanao toy izany taminay ianao izato alahelo ndrainao sy izao nitady anao fa hoy izy taminy ozy Jesosy tamin'ny ray aman-dreniny ara-nofo zany nahoana no nitady ahy ianareo tsy fantatrareo va fa tsy maintsy hoeto atranony raiko hoavo atsaniko ta izy Jesosy no hita eo akianjan'ny tempolo izy no hita eo tsy amin'ny andininy eo ambony eo rehefa tsity izy nandritra ny atelona de hita ny ray aman-dreny eo amikianjan'ny tempoly eo amin'ny andininy 46 zany vakinareo hita eo akianjan'ny tempoly Jesosy de rehefa nanontaniany Jesosy hoe maninona anao no manao an'izao de ozy Jesosy hoe za tsy maintsy makao amin'ny tranony raiko amin'ny Jesosy avy any Nazareta zany
ny atsona hoe tranony rainy de ny tempolo tompoko fa tsy ny sinagoga. Ary ny fitenenana sinagoga na ny fiangonana ho tranon'Andriamanitra zany hoe tranony rainy Jesosy, tranony rainy Yesoa, ny tranony rainy Mesia, ny tranony rainy Yahosoa, de mampametraka fanontaniana hoe aiza ao anatin'ny baiboly Jesosy no niteny fa io sinagoga na io eglizy andananao amin'ny andro sabata io tranon'Andriamanitra, tranony rainy. Tsisy an'izany fampianaran'ny Mesia zany, tsisy an'izany tompoko. Fa am' Jesosy ny antsoina hoe tranony rainy, tranon'Andriamanitra de ny tempolo. Azonareo ve le izy? Ny tempolo ny tranon'Andriamanitra. Ka ny manapaka ao anatin'io tempolo io de tsy ny pasteur, tsy ny décone, tsy ny presbytère, tsy ny mopère, tsy ny révérend, tsy ny bishop, tsy ny episcopo, tsy reny manapaka ao anatin'io tempolo io. Ny mpisorona be ny manapaka ao. De miainy eo Jesosy satria tranony ray io. Ka ny atsona hoe tranon'Andriamanitra de tempolo am' Jesosy. Ka raha le Jesosy ty zany le atsonareo Yesoa ty atsonareo Mesia ty lazainareo maty amin'ny atsasaky ny herinandro ty lazainareo maty talata zoma tsy haiko zay anonanareo aty, raha ity zany le nanorona ny fiangonana kristianina, ajanony ny fiantsonan'io fiangonana io tranon'Andriamanitra. Fa eglizy fotsiny io fa tsy tranon'Andriamanitra. Jesosy rehefa makany amin'ny tempoly de makao amin'ny tranon'Andriamanitra izy. Fa rehefa makany amin'ny sinagoga izy mampianatra baiboly, tsy tranon'Andriamanitra no any. Malaika toko fahatelo andininy. Hainareo tsy enjery zany raha vao resaka tranon'Andriamanitra. Ndao mba vakitsika kely io vetivety ary. Malaika toko fahatelo andininy fahafolo. Malaika toko fahatelo andininy fahafolo. Entinareo ny fahafolo karena rehetra ho amin'ny trano firaketako. De hainareo le ambiny eo iny tsy hidiraka. Andriamanitra mihitsy zany no mandidy hoe ory olona mino an' Jesosy io, ory olona mino an' Yesoa io, ory olona mino ny Mesia io, ory olona mpivavaka amin'ny Adona, ory olona mpiantso Elohim, atera ao amin'ny trano firaketany Elohim, tranony Adona, tranony rainy Jesosy, ny tranony rainy Mesia, ny ampafolo karena rehetra atero ao. Ho gaga ve anao raha voahozonao anatin'io zany tsika satria amin'ny pasteur pibizina, amin'ny apôstôly pibizina, io trano fireketan'Andriamanitra io aminy lasa sinagoga, lasa eglizy. Amin'ny kristianina voafitaka, le baiboly mazava be atero ao amin'ny tranon'Andriamanitra tompoko ny ampafolo karenanao rehetra. De satria ny kristianina tia ana-karena, tiany kristianina mihitsy ny mivony danadana eo amin'ny fiainany varavarany lanitra, de ateriny aiza le ampafolo karena, ateriny any amin'ny eglizy, ateriny any amin'ny sinagoga, ateriny any amin'ny tranon'Andriamanitra zay tapahan'ny pasteur. Non, tsisy an'izany. Tsisy apôstôly afaka manapaka ampafolo karenanao zany, tsisy pasteur afaka manapaka ny ampafolo karenanao zany, tsisy mpampianatra afaka manapaka ny ampafolo karenanao zany. Ny mpisorona sy ny mpisorona biary le vitany amin'ny tempoly tokony andraikitra amin'io. Satria maninona? Iny le natsony Jesosy hoe tranony rainy. Ka raha miteny zany ny mpaminany Malaky hoe atera ao amin'ny trano firaketako hoy Adona ny ampafolo karena, hoy Jehova raha baiboly ty protestante, hoy Yahvé raha baiboly katolika, atero amin'ny trano firaketako. De za miteny aminao fa tsy sinagoga io, tsy eglizy io, fa tempolo io. De satria ianao matimatim-bola, ianao tia ana-karena, ianao tia hiasa tsotsotra, ianao tia ho voafitaka, de hoe rehefa tsisy tempolo tsony zany de ateriko any amin'ny sinagoga ny ampafolo karena. Aiza misy an'izany? Tsy fampianarany Mesia zany, tsy fampianarany apôstôly zany. Mbola tsy manazava ampafolo karena, fa asehoko aminareo fotsiny zany lay taktika ny devoly, handina ny devoly an'ity tenin'Andriamanitra ty ao amin'ny itenenany zavamasina lany. Amarana koa azy amaky ny boky ny asan'ny apôstôly toko fahatelo sika. Non, Korintianina voalohany toko fahatelo, fa tsy asan'ny apôstôly. Amara-paranako ny fandarina androany indray ary de io indray no antsika misaina hoe iza ny tempolin'Andriamanitra amin'izao vanim-potoana izao. Iza. Fandarina manaraka récapituletsika izy roa. Korintianina voalohany toko fahatelo, andininy enina amby folo. Korintianina voalohany toko fahatelo, andininy enina amby folo. Apitsika io fandarina manaraka fa aza matahotra ianao. Tsy fantatrareo fa tempolin'Andriamanitra ianareo, ary ny fanan'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo. Amin'ny vanim-potoana mampisy ny eglizy de ianao mihaino io ny tempolin'Andriamanitra
enao ny tranony ray ary mitoetra ao anatinao ny fanan'Andriamanitra fa tsy any amin'ny tranony pasteranao akory na any amin'ny tranony dekonanao ao anatinao zay miaino manaraka toy izay tsika ny fandarana mihina fa azonao tsara ny manavaka ny eglisy sy ny sinagoga ary ny tempoly ny tranon'Andriamanitra toy izay tsika apitsika maromaro zany verset zany amin'ny manaraka fa aza matahotra tsika tsy miteny raha tsy vavolombelona roa sy telo araka ny voasoratra Andriamanitra ny fiadanana hitoetra ao anatin'ny tena tempoliny masina amin'izao vanim-potoana ny fahasoavana zany dia ianao zany ndao ary soava tsara ao amin'i Jesosy.